tsisy resaka valifaty politika fa ianareo izay mbola mahatsapa-tena fa volomboasary ka nanao tsy lety teto amin'ny tany sy ny firenena ny eloka ibaboana mody rariny zay alatra rehetrarehetra nataonareo avy ireny moramora dia mbola tsy misy mikidrakidra mahita hoe efa madio ny ranony kopa fa tsy mavomavo ntsony ataoko hoe tsy orange ntsony ny ranony kopa aloha tena mbola tsy madio tena mbola orange ary zay no nijerena zany tao anatin'izay andro sy volana maromaro zay tsy madio ny ranony kopa ary le izy tsorona kosa aloha hoe tsy vita ao anatin'ny ray andro fanadiovana ary tsy afaka ny anao miracle tsy afaka ny anao magie ny fitondram-panjakana satria na ny fianakavianako akaiky ary ao an-trano indraindray rehefa tapaka ny jiro dia tonga dia zany anontaniany zareo hoe fa ngah mbola tapaka ny jiro le zany ny olona mihevitra hoe rehefa nandresy ny tolona 14 oktobra dia tonga dia tsisy tsony ny jiro tapaka tsisy tsony ny rano tapaka fa androany zany tena miteny hoe mila mifanampy mila mifanometanana fa tena efa lalina loatra rehefa napotehana n'le Madagasikara reto olona reto dia nitsikera saro-piaro ary sarotiny tamin'ny fireneny inona nahazo azy na fanagadrana na famonoana na fanombana orinasa na fandroana tamin'ny asa na affectation disciplinaire na lazaina fa atteinte à la sûreté de l'État lazaina fa manonitony fiandrianam-pirenena tany saiko aingana be izy mba tsy ho lava be tononoko zao misy any hoe Arfine Sabrina Roli Mercia Berija Boula Rajona Mairlanto Manandafy Fanir Suernay Vantel Maraparany Colonel Charles Lola Somaharo Gazikara Feno Sod député Fetra député Riny Hermana Razafy Maefa Christine Razana Mahasoa Noël Arikotondrasoa Olgara Malason Patrick Rarmana Namasy Golamali Sareraka Kam le mpanao gazety ny Thomasiny Thomas Razafindremaka Natasha Razafy Arsoa Rivinala Razafson Angélique Razafy Razoary Ketaka Andrina Rafitson Dominique Rakotomalala Lazare Razafson Patrick Rarmana na Vonso André Manjato Guy Maxime Raleseny Fernand Selo Nini Doni Jean-Luc Biarnirina Jean-Luc Javotsara Colonel Fanaper Camarade Kanto reto ny syndicaliste Barson Rakotomanga Samy Grégoire Fama le Tom Sena Jersoula Arbera Frédérica Tom 6 FM Stanley Ramarvelo zany hoe tonotononoko fotsy zao reo mbola be dia be ny lisitra onao babe Stéphane nanontaniako anao fantatrao ny nahazo an'ireo olona reo ianao mpanao gazety niaran'ny tsirariny reo victime reo misy tamin'ireo ny gadra misy tamin'ireo maty tany ampigadrana misy tamin'ireo maty zanaka misy tamin'ireo ny taraina ranomasy isan'andro entiny any vady aman-janany misy tamin'ireo mipotika fiainana rava tsisy avenir atsony ka androany ve rehefa miasa ny fitsarana mandray fepetra ho an'ireo izay nanao tsy mety eto zany dia tena mitodika mihitsy hoe andao faritana miaraka tsara le valifaty politika fa zay nanao tsy mety kosa teto amin'ny tany sy ny firenena dia iny le teniko tany avoloha hoe zay mamafy rivotra dia mijinja dadio samia mijinja zay nafafiny fa reto olona reto zany raha tsy nitsatra tamin'ny asa ny fitondram-panjakana teo aloha io zay velona tamin'reto aiza ho aiza amin'izao fotoana izao fa miala tsiny kosa babi Stéphane sy mipijery antsika fa ty tsisy resaka valifaty politika tsisy resaka valifaty politika fa ianareo izay mbola mahatsapa-tena fa volomboasary ka nanao tsy lety teto amin'ny tany sy ny firenena ny eloka ibaboana mody rariny zay alatra rehetrarehetra nataonareo avy ireny moramora dia mbola tsy misy mikidrakidra tsy fandrahoana zany sanatria fa zay fotsiny hoe aleo anao ny asa ny fitsarana fa ny nataonareo tamin'ireo olona voatononareo sy zay mbola tsy mitena rehetrarehetra any tsy ho zakanareo ianareo sy Andriamanitra no mifanaraka amin'izay fa alao hiasa fotsiny le fitsarana fa tsy vao miteny kely dia valifaty politika aza mifanenjika samy malagasy sika samy te-ambaloso Madagasikara tsia io tsy sentiment io tsy sentiment io fa zay nanao tsy mety dia alao samy mijinja ny zay nafafiny aran'le fambabony le piremby ny firenetsika nahatonga an'ity resaka mpanjakazaka raha ho tonga eto izy ka iaiky ko hoe dia nataonay ohatra ny mpanjaka mihitsy ny Rajoelina Menakafy nany any amin'ny ambaratonga ny miaramilany renge raha ho afika ilaza hoe diso zahay namela ary tsy mba niteny avo akoriny tao amin'ny akademia tao Antsirabe efa nanaovany culte ny fianakaviany ohatrany hoe fianakaviany André Manjaka mihitsy efa nanaovana culte musée andrainy tao amin'ny akademia militaire tao Antsirabe zavatra ilaitsika zany satria tsy ahoana manao autocensure zany hoe mifefe tena le mpanao concertation nationale rehefa tsy miteny lehibe hoe ty ady soko tamin'ny république
zay ka raha ho avy izy ka ianao an'izay alao izy ho avy ny lalam-pitsarana ny raharam-pitsarana miandry azy eo zay raharam-pitsaran'zay maty mety amo ifanazavany tsy maintsy atao ravelso satria zavatra anakoroa zao le marina ry tokara fahalamanana rehefa nionan'ny prime ministre zany tao anatin'lay tamin'ny omaly nisy an'le fionana tamin'ny solobavombahoaka mikasika andreo le hoe valim-panontaniana mikasika andreo fanontaniana maromaro tao anatin'le fionana rehetranyty herinandro ty zany de nisy an'le hoe eo am'zato ao zany le audit efa vita tamireo iny moa zany le nresahany tam'izy vo tonga tao mahazo ariva fotoana zany hoe teo roavolana teo manao audit moa zany manao audit ao anatin'ny telo volana moa le nresahany any izy iny inona no toyany resaka fitsarana mantsy le teo iny faharoa etsaka ilainetsika io de fatapaka teo niviny anteny miram-pirenena zany hananganana reo voamera-panadiady parlementaire n'isan'izany ery Madagasikara mikasika ny base toliara mikasika ny resaka mativy QMM de ny jirama moa zany efa nresahana ihany keo tao anatin'ireny ny vokatra reny zany raha ny tokony izy de tokony mbola mifanohy am'izay zavatra mahatsiaro le général Ravalomanana anao enquête parlementaire zay io izy io zay mon général de mandeha ny enquête parlementaire fa enquête akaiza traiza satria tsy voasambany koa io tsy voasambany any fa misy zavatra hafa hoe mandeha ny enquête parlementaire momba andreny raha reny mitady ho adino ireto zavatra natsangatsangana rehetra de tena ny lanina fotsiny vola fa tsy misy iasany ty manara-penitra rehetrarehetra ty ity projet présidentiel rehetra lesy mbola lasa misy projet présidentiel reto amitsika zany hoe zay hoentin'ny gouvernement zany efa nataony Yarajoel tsy koto mihitsy fa nianazy keo tena mila an'izay tantaniny manokana izy sy ny favoritisme ny manokana izy manangana tsy manangana eroa de mandamoka reny tokony ho avoaka ny député daholo reny tokony avoakany reny ary misy député niaraka taminy tao tsy maintsy mahafantatra hoe ahoana ny atsipiriany am'ireny fa ny zava-dehibe zay ny tena nametrako zavatra raha karazany ohatran'ny fitsarana dolo reny fa le fitsarana politika mba tsy anroany telo atao amin'ny firenetsika tsony zany hoe olona voafidina olona voatendra de lasa mpanjaka kely de tsisy republika tsony eto zava-dehibe zay le ataoko hoe raha isy procès symbolique angamba zava-dehibe ho amin'ny firenetsika sy ho an'ny taranaka mihitsy raha misy zay karazana fifandaharany zay hoe ahoana fa noravaravanareo ny republika teto de tonga ny mpiaro azy tonga ny hafa tsy vitan-draharaha-pitsarany ty tsy azo singaniny satria mety mifaray am'izay any satria raha miresaka enquête parlementaire mantsy de tsaroko tsara tamin'ny androny eny falasakorazany moa izy mba mitahily am'le hoe nataony teo niviny ny Sénat tokarafahamanana nisy anakefatra de eo zany mikasika ny Covid ny fonjavaky tany farafangana tsy fonjavaky fa mifandrifahana ao amin'ny fonjavaky de anisan'izany anisan'izany koa le resaka le nampatonga ny gaterera kotonarivo nanao démission rehefa avy eo mikasika ny resaka doublon sy ny sisa verina am'izay mantsy le izy le hoe iny misy raha mpifidianana miteraka an'ireny de ahoana sy ahoana satria le hoe lasa tsy refesy mandidy mpanjaka rehefa ao anatin'le taorinan'le fifidianana zany rehetra fa tsy nisy tao iny mantsy reny tao anatin'ireny fa de lasa ohatra ny asa zay le mahatonga lerenge ohatra ny lasa endriky ivelany ka atao fotsiny satria tamireny za aloha de ratsy vava mihitsy ny tamireny ny anina verimberiky foana fa izy ty ve lasa ny alika vao manangom-bato tamireny satria efa ifarana mihitsy le se mandan'le Sénat poitra daholo ty misy efatra tokoa izy tamireny ka ny am'ty asa satria misy vola mbahoaka ampiasaina sy lany ao anatin'io ny commission na ny voamera-panadiady parlementaire mantsy de sy voasolo tena avokoa zany ny avy amin'ny ataontsika hoe akolafy manitsy izy mandrafitra ny antemieram-pirenena satria misy majorité présidentielle
iny ko moa zany mbola angalana lena tsangana zany ACC moa zany tsy hitany hoe ahoana moa zany ny fipetraka zany araka ny lalam-panorenana fa de manaonao karazana passe-passe-bolo anatin'le zavatra miseho zany na centre d'activité ary misy mifampipala ao atsy mazazao zao fotoana angah kosa moa za zao tsy mahalala no mahatonga manontany eto angah kosa moa misy hoe fananganana groupe hoe ty groupe majorité présidentielle tsy mitsy le fision-javatra ao zay rapport de force anatin'ny assemblée sy zay fision-javatra zay zavatra anao no mahatonga hoe reto mahay miaraka reto zany de hoe reto zany majorité nino hoe diaviny sy mantena miala tao anatin'ny iromara reo hoe tsy miankina sy iromara ro lany tamy TGV de anganana majorité présidentielle manangana izy raha mahatsangana efa io tsy le olana inge hoe voafato le lampanorenana 4e république avy am'le article 72 satria satria manko le resahana io hoe tsika efa tsy 4e république atso zao fa efa edy io le faniliana koa anatin'le izy hoe ary mahatonga le fanokevitra misy ampahana mpanao politika zany sy mpanadiady milaza hoe tokony ho faritany mazava hoe amina réglementaire moa zany tsy zay moa réglementaire moa zany fa hoe isy mba ametrahana rafitra mazava hitantanan'le firenena am'izao fotoana zao fa tsy voatery andry zay vavitan'zay concertation nationale de iresahana foana tatoato zany misy apahana mpanao politika manevitra hoe tokony voka aloha anisan'zany le misy ny toko politika anankiray milaza le hoe lehibeany hoe tokony isy sata aloha le tetezamita autoproclamé zany hoe manambaratena sy misoratena ho tetezamita ie ka raha ihany any le ao amin'ny assemblée aloha zay fandehan-javatra ao no mahatonga hoe reto tafaraka majoritaire reto présidentielle na tsy présidentielle fandehan-javatra zay fa tsy ny ACC kosa no ilaza hoe de ataoko batisana ro fa de nareo zany zao ny majorité présidentielle amity io zany misy zavatra mifamaofao tsy mifamaofao ho an'ny olona raha mijery mazava tsika tsy njovintsika le resaka hoe république de malasa de le resaka hoe fanavozana ny république de lasa miavaka ho azy io hoe tony mbola lalan'ny rinina mahazatra ihany atao anatin'ny assemblée ato paipaika ananiny eo mikendry eka za zany atao nanaitra ary namperitreritra le tenin'ny député Fivoy izy moa mahalana amin'ny teny fa rehefa miteny izy manaitra eko tonga de nanaitra mihitsy le teniny tamin'ny teny mandeha namperitreritra mihitsy isan'ny vohitra moa maly hoe ty anteny mera ty mihitsy ny tena fosotra amin'ny fifampadiana sy ny fanarahana ka inona moa zao manontany anareo itsika teto amin'ity studio ty mihitsy nresaky tsika ndray mandeha hoe tsy mbola nisy maro ohatran'izany tamin'ny fifidianana teo ny rotsaka amin'ny hoe indépendant sy ny voafidy amin'ny hoe indépendant verina zao za tsy milaza hoe anjely ny indépendant io de tena marina mihitsy nyle hoe rehefa misy malety atsy misy any ry fa izao am'ty ndray mandeha tidy zao io de porofo fa na le olona mba te andray andraikitra hoe teanao député na teanao maire mahatsapa tena hoe tsy lalana ho atsony reto atoko mahazatry reto tsy lalana ho anatsony reo ary le mpifidy mahita hoe ny olona atolotray tena hafa no le atolotry reto atoko mahazatry reto zay nge mahatonga le indépendant be debe teo ka am'ty ndray mandeha ty zany de miandry ory indépendant marina ve le filazan'ny olona hoe enareo de miandro malety siza fotsiny sa hoe tena tsy mahatafavoaka atsika tokoa le adiny kitofety sy makany reto atoko mahazatry reto de hita mifizotranareo zany nanaitra mihitsy le resaky averika ny resaky ny député Rajerson Antoine iny député n'Arivomamo iny tena nanaitra de tonga any am'le nahatsiaro mihitsy za mpiteniteny le indépendant matetika mako ary voatebaka foana
satria zany no miainana tam'le tany aloha zany miainana hatramin'ny raika reo électron libre tsy ana male tsy nitsisa sy nitsisa fa am'ty zany de mipetraka tokoa ny fanontaniana zany hoe ahoana tokoa ary zany a ny am'izay rehetra fa alohan'ny andraisana ny mpiainy de tsy maintsy maverina kely zany hoe contextualisena kely akoatra le mpolo andro zay ifarana fa ifarana ny taona ifarana ataontsika hoe efa ao anatin'ny 10 andro tapany farana zany tsika amaranana ny taona 5 de rehefa mififarana ny taona eo matetika amin'ny ankapobeny zany de ahenona lahaten'ny mpitondra ny firenenany amin'ny hoe manahoana ny orientation ahoana marina andeha atao asa mitendray mitoraka ty tsy isan'ny andrasana koa aloha zany raha tena izy hoe inona zany no lahateny inona no zavatra satria manoloana zany zavatra rehetrarehetra mety hoe samontamonta politika inona no andrasana asa raha mety afaka mba mieritreritra koa tsika hoe inona moa zany zao andrasana amin'ny colonel Michael amin'izao situation izao inona resakytsika ry toky tsinjodi zay ny andrazana satria misy dia ho atao eo misy fikonan-dom-pirenena zay indrindra ka alao izy tsinjodi io tsy ho laza balim-boalavo hoe fampiavanana ny mpiady sezany atao eto salamizany ve amin'ny fikonan-dom-pirenena ho lasa fikonan-doha natoko fotsiny hoe izy ty na fikonan-dohana fikambanana itsorotsy zay misoratena hoe zay mitolona ty nge fikonan-doha-pirenena firenena zany le fikonan-doha averiko eto foana misy heviny anankiroa zay fikonan-doha-pirenena zany fikonan-doha manerana Madagasikara fikonan-doha-pirenena zay fa fahanroan'izay de hoe fikonan-doha le mikon-doha eo de ny firenena zay ny mikon-doha eo ka tsy salvanina de ny eferika eo makoa nge zao fotoana fitenena ko rehefa le ohatra zao asana eo amin'ny Noël eo amin'ny Krismasy ny fitenena na ary amin'ny faran'ny taona mihitsy fa ilay izy hoe ho mpanao andromaso ty fikonan-doha ty zava-dehibe zay hoe mpanao andromaso mba tsy ho lasa teny-mbazaha taminay nalala fonao taloha tamin'ny fonao taloha misy an'le disque sy fonao atao hoe la voix de son maître de mba tsy ho la voix de son maître zany hoe tsy niteniny baiko ambony fotsiny na hoe taratasy alefa amin'ny posy reo zay tsy ho teny midina no lakasirina eraky ny fikonan-doha-pirenena ny rehetrarehetra any fa tena le ady hevitra ho an'le republika mihitsy fa tsy hoe zao ny tiany teny manam-pahefana na ity ny teniny salamizany indraindray manko nge misy an'le de averiko ihany indraindray io misy ohatra hoe anatina commune na anatina distrika mihitsy ara